ifandraisany amin'ny resaka politika ankehitriny fanakatonana ireo aino amanjery samy hafa hoy ny ministry ny fifandraisan-davitra sy ny teknolojia vaovao Rakoto Mamonjy Nepatraiky apetraka eto Madagasikara manomboka amin'ny 17 ny volana Jolay izao ny fametrahana ny fahitalavitra TNT mitondra fanazavana mikasika izay indrindra ary ny ministra. Ny momba ny tsy fandehanany televiziona sasatsasany zany any amin'ny faritany dia tsisy fandraisany amin'ny resaka politika. Tsikara dia miezaka ary tena miezaka zany mba handrakotra any Madagasikara ray manontolo amin'ny aino amanjery. Zay nahatonga tsika nametraka zany ny momba ny TNT zay nifanarahana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka amin'ny 17 juin 2015 zao ny daty zany nifanarahana tokony tena ametrahana an'io. Betabe no firenena afrikanina tsy dia mbola tafiditra fa tsika eto Madagasikara dia efa manomboka an'izany. Ka rehefa ao anatin'io TNT io dia ahita televiziona daholo ny eran'ny Madagasikara. Ka am'izao ny vivanga mantinareo resahana fa io dia tsy viva rery fa nandefa zahay taratasy ny teny amin'ireo orinasa Canal Sat, Blue Line, Parabole reo satria misy lalàna zany atsika mipetraka amin'ny tandalàna ka za manokana abonné amin'ny Canal Sat ao ampiasanako misy Blue Line dia tsy azo atao ny maka abonnement anankiray dia rehefa avy eo alefa ho an'ny rehetrarehetra voasoratra zany. Tsy azo atao diffusion publique zany ny abonnement anankiray ary zay dia lalàna mifehy ny fanjifana satria lasa voa mafy reo orinasa Canal Sat reo satria hoe misy zany mahazo gratuit nefa misy mandoha vola. Zay nahatonga anay ihany koa nametraka ny reny décret reny zay tokony voaka tany amin'ny 2006 tany fa ty gouvernement amin'izao ty amin'ity fitondrana taritiny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina ty zany no sa namoaka lalàna décret anankitelo mba ahafahany orinasa rehetra zay manao investissement eto Madagasikara tena hiasa ampitoniana.